maramila amin'izao reo maramila gasy reo dia tsisy makasitraka ny fitondrana io. Tsy misy makasitraka ny fitondrana io. Anatin'ny fepitona fanomezana fehiteny dia fa misy botsy tapitra iny dia fa misy fiantsoana audience. Za dia fa milaza fa tsy lasa-pitsarana zany, amboletra zany, barofo zany, tsy tany-tandalana zany. Vazaha tsika gasy ihany. Reo maramila gasy ao Madagasikara reo ve vazaha? Nefa dia izy zareo no mitana basy, zareo no afaka mandidy manapaka an'io firenena io. Maninona tsy ataony izay tokony ataony fa mila hoe meo azao miliara aloha zay. Ny tonga hatrany amin'ny 50 miliara ny vola nangatana taty aminay taty. Meo azao miliara, aiza nangerena an'izany? Faly miaraba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory kwa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra hozaraintsika androany moa dia ny fivoahan'ny didy mpitsarana navoakany ACC indray no bosibosinao fakafakana hozaraintsika eto fa indrindraindrindra ny toedra raha politika amin'izao fotoana zao miazakazaka miamafana ny toedra raha politika ary eo ihany koa ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao ty no ny vokatra nateraky ny rivodoza gamany izay amin'izao fotoana izao ty tobotrano ny trano amin'ny faritra sava igny indrindrina na Ambilobe Vohimaro Maroantsetra indrindrina ihany koa faritra Diana na Antsinanana iny izay no zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika iverina antsika amin'ny zavatra nytenentsika teo zay hoe mahakasika ny voaka sady ny didiny ACC ny sorana tsy solombavam-bahoaka intsono manko ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Zanamahasoa araka izany nateo ary ireo tsy fanarahan-dalàna marobe hita tao anatin'ny raharaha ity dia azo izao mitoy izao indray ny firaisan'ny tsikombakomba ny ACC sy ny mpitondro 27 ora fotsiny no fiam-potoana nomenana Andriamatoa Panina hitondrany fiarovan-tenany na ny mémoire en défense raha toa ka manana ray volana izy araka ny andininy faha 23 ao amin'ny didiny fitsy volana 2.3 tsy tapitra akory io fiam-potoana tsy ara-dalàna 27 ora nomenany ACC io dia nampanatsoina sahady indray ny Panina hiatrika fitsarana ankehitriny dia mivoaka ny didy ary mampetram-panotaninany maro ny fomba ny zoran'izany didy izany marina ihany koa fa ny sorona tsy ho senatera ihany koa i Herimanana Razafy Mahefa izay filohany antemerandolona teo aloha zay manko zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika rehefa mijoro ianao anatin'ny fahamarina amin'ny rariny sy hitsiny dia esorona ianao na soainao esorona na eliminevanao na atao ireto mpitondra fanjakana ireto tariny filoham-pirenena Andry izay manakasakana izay maneho hevitra ny mahasolombavambahoaka anazy mitondra fitaraina ny vahoaka mitombona tokoa ve araka ny fakafakantsika hoe mitombona rariny sy hitsiny ve didy avoakany ACC ity nefa manko ilay didy avoakany ACC dia tsy azo ivalozana zany manko satria hoe Andriamanitra ny feon'ny vahoaka no tokony hoe tsy refesy mandidy ny ACC nefa misy olo-tenany zany dia tsy azo ivalozana zao ary le izy amin'ny fotoana izao ty fa maninona ary ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny tsy mitsangana atsika vahoaka amin'izao fotoana izao mitsangana misy hira amintsika manao zao hoe mitsangana ry tanora fotoana izao atsapa rehetrarehetra fa indrindra ihany koa nisy nipoirana ane ity solombavam-bahoaka ity Kristina Zanamahasoa ary tany amin'ny faritra Betsileo any ary any nahalany filoha any nahalany député solombavam-bahoaka anazy fanambarana eo anatrany zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao miantso izay atao amin'ny filohan'ny Assemblée nationale Zanamahasoa Kristina izay zanaky ny faritany Fianarantsoa ray aman-dreny vahoaka malagasy mivaro miaro ny fiainam-bahoaka rehetra izay ezadiam-pahoriana sy fahatrana tanteraka rehefa nandinika sy namakafaka ny zanaky ny faritany Fianarantsoa nalana iambony nalana iambany ny fizotrany raharam-pirenena hatramin'izay dia mahatsapa zao toe zavatra manaraka izao
mikirotana ny fizotran-draraha-pirenena, ny hamahantra hatrany vahoaka, manjavozavo ny taranaka, hanika very fanahim-polavelona ny vahoaka manontolo toy ny valala voatango. Ny milaza ny marina tapenam-bava, anaovana tenitry fa lehibe, tsy misy intsony ny fahafaha maneho hevitra, didy-jadona no iainana ary fisamborana no setrika. Manam-pifoan'izany ny fitorena napetraky ny IRD any amin'ny fitsaranavo momba lalam-panorenana kasika ny filohan'ny tenin'ny eram-pirenena. Maro ireo tsy fanarahan-dalàna nisy teto amin'ny firenena ary mbola mitohy hatramin'izao. Afa baraka tanteraka io mason'izao tontolo izao ny firenena malagasy noho ny tsy fahaleovan-tena ny fitsarana ary tokony hisintona lesona amin'ny zava-niseho tany Senegal. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, mangataka ny fitsarana momba ny lalam-panorenana izahay mba hijoro ary hitsara araka ny lalàna marina. Faharoa, mangataka ny fahefa-mahefa mba tena hiaro sy hikatsaka hatrany ny tombotsoam-bahoaka ary hitandro ny fiandianam-pirenena tena izy. Aoka izay ny hazalambo ny zanaky fianaran-tsoa. Mangataka nareo amin'ny tafika mba hijoro ho tena tanjoka ary mivozona ary tena ho an'ny tanindrazana. Salamanga ny kitona koa olo agnafara, hianareo amin'ny toerana dia noho vahoaka ka makahery anareo izahay ray aman-dreny amin'ny fahatao fahatany fianaran-tsoa Ramatoa Kristina fa tsy irery ianao. Toherinay amin'ny herinay manontolo ny fanimbazimbana sy fanevaivana ny ray aman-dreny ombolana avy amin'ny fahatany fianaran-tsoa noho ny fanaovana teny tsy mendrika sy faseho-maso-bahoaka. Manao antsoavo amin'ny vahoaka mba hijery sy handinika tsara ny fizotran'ny raharaham-pirenena fa tsy hivaro-tena na hihinanam-bolony ka ho tratrany hoe mandrona ny tsy lany. Natao teny fianaran-tsoa anio fahavalo amby roapolo marsa 2024. Ary araka ny hita tsapa azo tsapahitana manko fa nihokevitry nataon'ny solombavam-boky Idy Alson tao amin'ny fandarana anankiray Real TV tao dia hoe tsy ara-dalàna ary tsy rariny tsy mitombona ny fametraha fitoriana izay natao ireto TGV na IRD ireto. Hoe tia zavatra mandeha efa tsy IRD intsony satria tsy manaraka ny discipline de parti ny TGV sy ny IRD sy ny mampara. Tsy izany manala azy fa tsy manana olana manoka angeny najaina izy olon-dehibe izy. Enitsika angambozay. Akoatra ny fanambarana io tia natao taorian'ilay fanambarana nataon'ny Bureau National ny vondrona TGV hoe manaisitra ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa tsy ho mpikambana TGV intsony. Amin'ny alalan'ny fahaizana lalàna avy aiza. Raha olona efa niroahinao tsy anatiny antokonao, olona niroahinao efa hoe efa nihainao na lefa mihainao manjery rehetrarehetra na lefa mitambazotra niroahinao dia androany anaovanao fitoriana eny amin'ny fitsarana lalam-panorenana fa hoe tsy manaja ny fitsipipehezana ny antoko inona sa efa nampidirina ny verina any amin'ny antoko TGV indray mandeha izy. Oka kosa aza ampiasaina ny fitsarana ho fitaovana politika. Miantso atsika mpitsara rehetra mba misy asa iteny amin'izay fa zany zavatra tsy ara-dalàna zany no tokony hitsanganana hoe oka kosa hoe raha ny zavatra misoratra anaty lalàna ray volana ny fepitaona anaty lalàna afoezina tsy manana fahefanan'izany na fitsarana iza na fitsarana izy atao Madagasikara. Mpampiatra lalàna ny fitsarana ny mpitsara fa tsy mpanao lalàna. Ny solombavam-bahoaka ny mpanao lalàna, ny loholona ny mpanao lalàna. Eto zany dia miteny fa io amboletra hanaovana fotoam-pitsarana androany io dia amboletra ho an'ny barofo ary tena fandrimbazimbana ny fahefa-pitsarana, fanimbazimbana fa hoe azo atao amin'izay tiavana azy ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara. Tsy any Idy Alson ny fitsarana fa ny vahoaka malagasy ary ny didy mivoaka ataon'ny fitsarana dia ny vahoaka malagasy. Manaiky ve isika rehetra hoe ny didy havoaka amin'ny fitsarana malagasy dia didy amin'izay tian'ny olona naovana azy. Zay zavatra zay dia tia napetraka ihany. Amin'ilay mahaingana anazy zay zany
raha herison'zareo le tsy maintsy hoe ho atao amin'ny roa le izy nefa ny izy rehefa nahemitra 48 heures tampotampoka teo a de tokony hoe amin'ny telo raha ny voalazanao teo manao ahoana ny lanjan'le zavatra ho atao amboletra ao amin'ny roa zany eo masony rehetrarehetra raha zay zavatra zay no sary miseho zany mbola veliko anao tsisy lanjany le 48 heures ny lazaina re 7 euro ny lazaina teneniko tsara de na foezina tsy ara-dalàna rehefa namaly ny avy ato amin'ny anteny mera-pirenena ramatoa Panina de miteny ny ara-dalàna de ray volana tsy mahafahanay manolotra ny taratasy rehetra iarovanay tena io mbola fanomezana taratasy fiarovatena lay 7 ora le azo eritreretiny hoe najaina zay navoaka ny fitsarana zay le 7 ora de nametraka taratasy mbola tsy tapitra zany a lay 7 ora de fa misy fiantsoana androany tonga hoe fa lasa audience indray aiza misy fitsarana miasa ohatr' zany aiza misy procédure haingana ohatr' zany no ilazana fa hoe baikona am'izay itiavana azy miasa mpitsarana tsy tany tandalana zany mety misy tsy tia am'zany fanazavana zany mety misy mankahala am'zany fanazavako zany fa ozy aho hoe tsy hanolo tokana ny fitsarana eto Madagasikara tsy hanizaniza ny fitsarana io fitsarana avy mbalalam-panorenana io tsy hany mpanao politika io tsy hany mpitondra io fa ny vahoaka aoka tokony homendrika ny didi ny voaka ao fatatsika fa tsy azo ivalozana ny didi ny voaka ao dikan'izay tsy tokony hisy zavatra pentipentina mety azo ilazana hoe tsy ara-dalàna ty satria tsisy zavatra hafa azo atao tsony rehefa avy fa mety azo eritreretina ve nefa hoe amoaka an'izay didy tsisy pentipentina zay na sese raha ny zava-misy atram'izay zay valin'izany de fa tsy avy hatrany ny pitsopitso ny voalazany lalàna ny ray volana ahemitra 2 andro ny fanajana ny zony olona ary zao ny magaga vao ny vakiko teo le izy hoe araka ny telefona ny fandraisatsika de atao ny audience ore tompoko mbola tsisy raha-pitsarana atao amin'ny telefony zany fa matoa misy ny greffe de ny greffe manao service rehetra hoe iza ny avocat iza ny olona toriana na zany ny fifandimbiasan'ny taratasy misy zany a raha misy avocat lay olona de mivantana any amin'ny avocat raha tsisy de mivantana amin'ilay olona toriana magagany misy telefona mandeha any amina olon-kafa ivelan'ny ady de zany misoratra amin'le zavatra taratasy avy any amin'ny greffe ny fitsarana momba ny lalam-panorenana kitoatoany e zany sy zany nge ny procédure misy avocat io de teneny lay avocat hoe am'izao de afoezinao ny fotoana tenenako anao hoe tonga de tsy ara-dalàna daholo zany rehetrarehetra zany fa inona no iza moa ny fitsarana hafa hiteny akoatra ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana sisy satria malaza hoe tsy azo ivalozana fa rehefa tsy azo ivalozana kosa mba zavatra tsisy pentina amin'ny tsy fanaran-dalàna zavatra tsisy pentina amin'ny resaka kaikaitrano an-trano nagakany de mpitsara daholo ny ao e mahafehany zany rehetrarehetra zany zay ny tenenako hoe diso fantatry loatra ny paipaikady rehetra elo anivon'zany fitsarana avo zany mahatonga mampiakapeo miteny aminamako hoe efa mbo misarotra mahampitsara ihany zalahy nefa mandalo imasonao zavatra tsy ara-dalàna tsy mampireriahany mahita an'izany ho an'ny taranaka ho an'ny ty Madagasikara mety anao ahoana raha ohatra ka le université hoe le sorony artisitio somavanao zany festena zavaso mety anao ahoana raha firenena de ahazo rekoro meran-tanytsika hoe misy fitsarana avy mbola lalam-panorenana teto ambonin'ny ty tany tya sy nampiatra lalàna araka ny tokony izy naka fahefana nandrom-panjakana filoha nandrom-panjakana 2 sahady zao tato anatiny tsy ampy firy-bolana ny filohan'ny anteny merandolona zao ndray ny filohan'ny anteny mera-pirenena nalaina tamin'ny fomba mahagaga ady ieleran'izao tontolo zao zany tsika rehetra ny zaka ny vokan'izany hoe reto le olona avy any amin'ny firenena tena mandroso be mahay lalàna be tena ianaran'izao tontolo zao anome lesona am'izao tontolo zao amin'ny resaka fampiarana lalàna ataon'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana zany hoe le HCC ndray zany no mandika lalàna eto amin'ny firenena tsisy azo soalazaina akoatr'izay
ary eto zany de teny hoe vakiotsika za zavatra lazaiko zany ny ordonnance 2001-003 izay hian'ny baiboly ampiasan'ny mpitsara ao amin'ny fitsarana avy lalam-panorenana ary io noho ny vakiko andininy fa 2:7 manalava fepotona ary no misy hoe azo prorogeny ny filohan'ny intérimaire fitsarana avy lalam-panorenana io délai 1 mois 15 jours ifanakalozana io raha ohatra ka mety misy raha sarotra de mialavaina ny misy fikajina ny zon'ny olona azon-draharaha mpitory sy hitoriana zany fa ny mampihena tompoko tsisy ary tsy fahefan'ny mpitsara iza izy eto ambonin'ny tany ny mampihena fepotona zay voalazan'ny lalàna satria ny fahefana manao lalàna dia ny anteniera pirenena na ny loholona fa ny fahefana mampiatra lalàna any amin'ny gouvernemanta ary mampiatra lalàna ihany koa ny mpitsara ao anatin'izay azo lazaina tsara fa fandikan-dalàna violation pure et simple ny lalàna ny fioratefy amin'ny fandikana lalàna diso amin'ny famohana didy havoaka amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Tsy manara-dalàna ry zareo tsy fantako hoe tsy mahay mamaky ty lalam-panorenana ve tsy mahay mamaky règlement intérieur ve fa tsarovy fa ny mpiforon'ny intérimaire ra-pirenena ke de tsy ao anatin'ny IRD tsony zareo ihany nanalazy tamin'ny heritaona ny fijoroany any marina sy fiarovana ny vahoaka de inona hoany mbola totonatonana ny président groupe parlementaire IRD zay solom-bavamboaka zay irahana fotsiny ianao an'izay izy hoe analazy tso solom-bavamboaka zay zany tena tena tsisy mihitsy efa tsy herdinga le olona ary le olona koa anala solom-bavamboaka zany ianao mbola misy procédure apesaka indrindrindrindra fa filohana androm-panjakana le resahana zany ao anatin'le izy raha tena alazy ianao de iendraso ny session amin'ny volana me session ordinaire de any ianao manalazo filohana androm-panjakana na filohana intérimaire pirenena rasanareo zay nge tokony cadre légal arahana ao anatin'le izy fa noho ny fatahorana satria tsy atokisana tsony le solom-bavamboaka avy any amin'ny zareo satria efa resary zareo tamin'ny hoe ho fanafonana ny bureau permanent de efa resary zareo de matahotra amin'izay fanarahana ny tena hoe lalàna velona zay fa raha zay ny tokony ataony zareo rehefa tsy tiany filohana androm-panjakana izy de miandrasa amin'ny volana me de alefaso ny fifidianana de ho iteo za raha iken'ny solom-bavamboaka na tsy ekeny mafilohany intérimaire ankristine rasanamaso tady teo koa faharoa solom-bavamboaka ny Madagasikara izy olona manatrika izy no nifidy azy de ianao ve olombitsy atya no anatra taratasy ty amin'ny ACC analan'le solom-bavamboaka tady teo koa efa ny timako nge efa nanao an'izany ny solom-bavamboaka tim nge zay nieritreretina hoe tsy nandaraka ny fitsipika de nanatitra taty zay fa de nyteny ny ACC hoe tsy mitombony zany nefa le olona tsy hoe nanaraka fitsipika fa tena hoe nijory izy amin'ny solom-bavamboaka ny Madagasikara azy fa hoe marary le vahoaka mahantra le firenena ary izy rehetra lazaina fa fahavalo pirenena aiza ataoko liberté d'expression zany tsy mahazo miteny tsy mety ary ve ary marina koa eny tenena ao anatin'izy lazaina fa izy ny fahavalo ny firenena ny fahavalo pirenena ataoko de tazikeo fa ny fanjakana tsy manome rano sy jiro ny vahoaka ny fanjakana tsy manao ny lalana ny fanjakana zay mampiakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara ny fahavalo pirenena tompoko de ny fanjakana tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany ary manao kolikoly ho an'ny tanindrazana izany manao an'izany itsika angamba no mamala an'izay ao anatin'izay ka izay tompoko aty amin'ny fanoerana ny fiasakiana dia miaro ary manohana ny filo Christine Razanamasoa ary vahoaka manontolo sy ny entité maro ny société civile io na ny fiangonana io na ny mpiara-monina io de ao an-damosiny daholo ka ny fiainy sy tendrena de hoe esory ary izy rasanareo ary raha mbola sanitsaka ny lalam-pandrenana ny ACC de ataovy rasa fa rasanareo de ho hitatsika ny toy an'izany amin'ny ordonnance efa sangy mihoatry ny loha ny zavatra tahaka izao ao anatin'le izy ka za matahotra ianareo vahoaka fa eto zay solom-bavamboaka miaro anareo ary ampy zay ny tsy fananarana eto Madagasikara fa mino any efa fa mbola misy nianatra ihany reto ACC reto ka malala mety sy ny tsy mety ka raha ohatra mory zareo hoe ny fanjakana no enono
raha voapaiky ny fanjakana izy karaha sanao an'izay de hitantsika eo ny fandiana raha fa tsisy anaiky lembena anatsony eto efa mafy efa tsy menao ny jiro de fa tsy maintsy ny gasy no misarika anazy amin'ny vozon'akanjony hoe tsy makeny ianao rangatia raha tsy zany hoe tsy anaiky io fa misy masaha makasy amin'ny vozon'akanjo ny venareo reo tsy misy na raha era satria maninona miandry karamaina daholo na tamin'ireny 2009 reny ane efa niaiky ane ny commandant Charles niaiky izao izy de karamaina 100 millions de francs tamin'izany andro zany ananaovako an'ireny ary teneniko anareo fa maramila amin'izao reo maramila gasy reo dia tsisy makasitraka ny fitondrana io tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina izy vo andeha anala ny fitondrana io amin'izay tsy fakasitrahan'izay azonareo ve zany zavatra teneniko zany tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina daholo zay vo ampiseho hoe zahay mahery fo reo maramila gasy ao Madagasikara reo ve vazahy nefa de izy zareo no mitana basy zareo no afaka mandidy manapaka an'io firenena io maninona tsy ataony zay tokony ataony fa mila hoe meo azao miliara aloha zay ny tonga trany amin'ny 50 miliara ane ny vola nangatana taty aminay taty meo azao miliara aiza nangerena an'izany aiza niteranay 50 miliara ho anareo raha tsy angalatra izahay everinareo fa ny olona menareo zany 50 miliara zany nga vola karama n'olona ty andafy tsy 50 miliara zany de aiza zany zay ny amorona zany sa hitanareo hoe sa hoe inona ao Madagasikara ny tokony ho amidinay zany anomezanay an'izany ry tanora mpandimby ny tolom-pahanafana izay natao teto amin'ny firenena zava-dehibe loatra izany tolom-panafahana izany satria ny tolom-panafahana noa nahafahantsika nitondra sy ny roso nazahoana ny fahaleovan-tena zava-dehibe loatra noho izany ny fitiavan-tanindrazana ary ny fitiavan-tanindrazana dia fanilo mila ampitaina amin'ny taranaka faramandimby zavatra goavana tsy afaka kosehana ao an-tsaina ary miraikitra ao am-po ny tolona mpanafahana zay natao teto amin'ny firenena tsy azo adinoana izany satria dia maro ireo ty tanindrazana lavo noho izay fitiavan-tanindrazana sy ny fitakina ny fahaleovan-tena izay indrindra no nanaovantsika ny teny sy lamatra napetraka tamin'ity fankalazana ny 7 martsa 20 sy 20 ity dia ny hoe ny fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny tolona izay nataon'ireo razambe atsika no fototra ny fampandrosoana zay tiatsika petraka eto amin'ity Madagasikara malalatsika ity noho izany zava-dehibe loatra ny ainana foy ny raha latsaka noho izay fitiavan-tanindrazana naseho an'ireo razambentsika ireo noho izany dia tsy eketsika ho rabirabiny ho hitsakitsahana ho atao tsinitsininy ny tolona rehetra zay natao teto amin'ity firenena ity satria nisy ainana foy teto nisy fikasana androso any amin'ny sokokoa eto ka izay ny teneniko hoe ny fitiavan-tanindrazana dia zavatra sarobidy loatra amiko raha mahakasika manokana